fahasoavana sy fahatsarana ary fitahian'Andriamanitra ania ho amintsika rehetra izay tafahoana manokana amin'izao afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Manasanao mpitiavana, enoy ary inoy izay vao mba reto fa ho hitanao lasanao, tsy resiny ho avinao. Itotsika ao anatin'ilay afatra hoe fampandehanam-piainana, fandrosoam-piainana eo ambanin'ny herin'Andriamanitra, etsehana ao anaty vavaka. Andeha tsika hivavaka aloha dia androso anatin'izay afatra fo izay. Raha io misaotra anao manokana izay amin'ny anaran'i Jesosy satria fahasoavana lehibe ny tafahoana amin'izao afatra izao. Tahina manokana ny fanambarana ny teny, hitondra fampandehanam-piainana ary nafaka ny olona ihany koa amin'ny velam-pandrika ratsy amin'ny sehatra rehetra izay misy azy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Inona indray aza ny lazain'ny tenin'Andriamanitra amintsika androany? Satria tsika rehetra dia samy maniry mba hisy fampandehanana ny fiainantsika, hisy fampandehanana ny fanompoana an'Andriamanitra, hisy fampandehanana ny asa aman-draharaha. Raha misy zavatra tena mampikaikaika ny olona amin'izao fotoana izao, indrindra ireo olona manantona anay hoe eto mambavaka pasteur fa misy blokazy ny asa, misy blokazy amin'ny fidiram-bola, misy blokazy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa za androany mamoditra teny, iona fampandehanam-piainana mahagaga ianao ao ambadiky ny herin'ny fanahy masina. Tesalonianina faharoa, toko fahatelo andininy voalohany. Andevaka itsika ny tenin'Andriamanitra. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Faran-dralahy, mivavao anay mba handehana amin'ny tenin'ny Tompo faingana ka hankalazaina toy ny ao aminareo. Andininy faharoa, ary mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy zahay. Amen. Ny apôstôly Paoly tao amin'ny famaranana ny epistily tamin'ny mpino tany Tesalonika no niteny an'izany. Tsy olona tsotra fotsiny izy fa apôstôly nampiasain'Andriamanitra. Mosoara teny amin'izany lehilahy zany na nasitrana ny marary. Izy dia nanangana olona hatramin'ny maty aza. Nampiasaina saika nanoratra ry havana ny atsasaky ny testamenta vaovao ny apôstôly Paoly. Kanefa hitantsika eto na tahaka izany aza ny refo ny fampiasan'Andriamanitra azy dia mbola miteny izy tamin'ny mpino tany Tesalonika hoe mivavao anay. Amin'ny fotoana zany anetry teny zasy ianao, mila olona hafa indrindra mpanompon'Andriamanitra hivavaka ao antsika. Eo ianao no ahita fampandehanam-piainana. Mivavao anao izy mba handehana amin'ny tenin'ny Tompo faingana. Hitanao zany rehefa misy olona hivavaka ao anao, indrindra fa olom-bohositra, isy safanganam-pandeha ny fandrosoan'ny fiainanao, isy safanganam-pandeha ny fitaran'ny fiainanao, isy safanganam-pandeha ny fandresenao inatrehan'ny adinao, isy safanganam-pandeha ny fanasitranana ny aretinao raha toka ao anatin'ny aretina ianao. Zava-dehibe le hoe fampivavaka. Tsy fomba fiteny fotsiny zany hoe mba eto mambavaka e, fa tena misy zava-panahy lehibe ao ambadiky le hoe misy olona hafa mivavaka ao anao. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe fa nga moa ny apôstôly Paoly tsy afaka mivavaka ao amin'ny tenany? Nga moa izy tsy afaka mivavaka ao amin'ny fiainany? Afaka mivavaka izy, fa hafa ihany koa ry havana ny tonom-bavaka manokana, tononona olom-bohositra ho anao. Ary ny tapany faharoa dia izao, mba ho vonjeny zay ozy ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ny olona ratsy fanahy. Naiza naiza le maneran-tany dia mety misy foana ny olon-doza be, mety misy foana ny olona hafahafa, misy foana ny olona ratsy fanahy. Tsy ho sendran'izany ianao amin'ny fotoana manaiky hoe mba hisy olona hafa hitondra mambavaka ao anao. Fa raha sendran'izany anie ry havana, be dia be nefa tena nirepirepy mihitsy. Fiainana natsangana amam-polo taonany, feonana tamin'ilay olona nirepy-pandeha fotsiny, rava tanteraka. Tokantrano natsangana firy volana, niona tamin'ny olona anankiray, tsisy azo raisina intsony. Noho izany zany zava-dehibe ny hoe misy olona mivavaka ao anao mba tsy ho sendran'ny olon-doza be, tsy ho sendrana mpangaro-paosy, tsy ho sendrana mpanao sity mahery, tsy ho sendran'ny olona mahayatsy maharoa, tsy ho sendran'ny olona petsara velatsia ianao, fa ho sendran'ny olom-bohositra. Ary efa sendrany ianao zao, za dia hivavaka ao anao mialohan'ny hafarana an'izao afatra fo izao. Hisy fampandehanana ny fiainanao, mikisaka ireo blokazy rehetra, androso ny ara-panahy, androso ny ara-bakotra, androso ny asa, androso ny fianarana, androso ny fanompoana an'Andriamanitra, ary ho ahafahan'Andriamanitra amin'ny fandriky ny mpiazy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha zany samy anetry teny hoe mila olona hafa hivavaka ao mila olom-bohositra anonona tenim-pahasoavanao eny, baiboly aza miteny mihitsiny fa ao anatin'ny fametrahan-tanana dia misy fanasitranana. Mila olo-kafa akoatran'ny tena koa ametran-tanana amiko izay mazava ho azy fa mpanompon'Andriamanitra. Izay no afatra fo niarahako taminao hivavaka ao anao andeha ampiarina avy hatrany ny afatra narantsika androany. Jehovah Andriamanitra ray, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy satria afaka nivavaka amin'ny tsiraray avy izay nanaraka an'izao afatra fo izao. Manonona fanasitranam-piainana amin'izay voaratra ny omalina, ho amin'izay marary ara-batana, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Nivavaka Tompo mba tena hisy fampandehanana amin'izay ny fiainam-panahy voalohany, hisy fampandehanana ny asa aman-draharaha, ny fianarana, ary manonona
ho arovanao ho vonjenao ho afaka mivelam-pandriky mipiaza sy ny olon-doza-be ny tsiraray avy aminaraka an' Jesosy. Amen. Pasteur Tojorana Varomanana avy ato amin'ny fiangonana Fiainam-baovao Kristy miaraka taminao. Mino fa mahery ianao. Zava-dehibe zany le fampivavaka sady zany amin'ny fotoana manaraka indray miaraka eto tsika ho anao izay nanaraka tamin'ny Facebook zarao amin'ny namana izay azonao izarana azy ho afatrao mba hamonjena olona maro lasanao tsy resy no avinao ary mankasitraka ny MC Divine tenanay Tain'Andriamanitra torotoro.